information. Zava-dehibe amin'ny pastora Maiola ny fampihavanana satria moramora kokoa ny fampandrosoana rehefa mihavana ny malagasy. Ny mifanohitra amin'izany anefa no zava-misy amin'izao fotoana izao. Raha aminay mampitondra fivavahana anaingy aloha zany ny zava-dehibe indrindra raha ny ara-tsoratra masina dia izay fampihavanana zay na amintsika malagasy ihany koa ary dia mbola zay koa hoe aleo izy izy veritsika alakalam-bola toy izay veritsika alakalam-pihavanana. Zava-dehibe izay hoe mihavana zay raha vao misy fampihavanana zany hoe mihavana ny samy malagasy ny moramora koa ny fampandrosoana fa le ny olana zany misy ohatran'ny karazana lolo-posy valifaty foana eo amintsika samy malagasy dia tsy mety afaka foana le izy. Raha va misy mpitondra vaovao dia zay niala mieritreritra ny analany zao toerana zay eo amin'ny toerana koa mieritreritra ny anilika zay mety manelingelinazy rehetrarehetra koa. Le mpitondra teo aloha tsy tonga dia zay foana ny formule antsika gasy zay. Ohatra hoe fetim-pirenena dia le mpitondra teo aloha rehefa miala dia tsy manatrika fetim-pirenena satria eritreretin'le mpitondra foana hoe teo aloha hoe an'le mpitondra vaovao le fetim-pirenena. Fa zay foana zany le mpanao politika eto amintsika. Le mpanao politika eto amintsika tsy mijery mihitsy le firenena fa hoe rehefa mpanohatra dia tsy manatrika fetim-pirenena fa rehefa fitondrana dia tsy hatrehan'ny mpanohatra koa. Dia zay foana ny eto amintsika dia normal tsy sarotra be le tsen'le mpanao politika hoe ampandrosoana an'le firenena. Raha angataham-vahoaka moa aho dia zay. Fa rehefa tsy mangataka vahoaka ino anao atao koa ino. Vahoaka ihany tsinona ny tompon'ny fahefana amin'izany. Raha zay mivoaka hoe milanao zay rapasy. Io nge ohatra ny Davida mpiandrondre. Davida ane mpiandrondre fa tonga Samuel ny antso azy. Atsovo izy ozy izy. Raha tsy tonga eto izy tsy mihinantsika. Dia natsony Davida satria izy miandrondry. Dia efa natsony izy zay vao tonga. Dia za koa mpiandrondry. Raha tsy atsona dina moa nataoko za miandrondry miasa. Madagascar Information vous remercie pour votre visite.